Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray a. Dia faly mahita anareo eto indray aloha tarinan'iny weekend fohifohy lavalava iny. Iresaka momba ny anankiroa zavatra ho resantsika androany a. Dia iresaka momba ny hetsika izay nataon'ny Clémence ary ny Rina isika tamin'ny sabotsy lasa teo. Dia iresaka ihany koa momba ny avion Armada fa iny zany ataoko anatina vidéo anankiray mitokana. Fa ito dia iresaka momba ny Clémence tsika sy ny CUA CNAPS. Tiako ampatsahivina antsika fa nandritry ny tapabolana teo dia nilazy Clémence hoe raha tsy handray fepetra mikasika ny maire an'Antananarivo ny tompona andraikitra amin'ny fampiatonana izany maire zany manoloana ny ataontsika hoe ny fanodikodinana andreo volan'ny commune amin'ny alalan'ny fanaovana société municipale isan-karazany izay tena hoe tsisy mangarara tanteraka. Misy document maro be ary misy roa avy daholo ireny document ireny ohatra hoe contrat amin'ny SMGT sy commune dia misy anankiroa ny répartition des actions ny SMGT io dia misy anankiroa. Dia ny fanambarana isan-karazany izay misafotofoto ataon'ny maire nefa ny etsendan'izay dia ny zavatra hitantsika hitapoko hitapirenena aloha zao dia tsy voalohany karaman'ny SMA zany SMA zany société municipale d'assainissement zay samy vata aloha tsy voalohany zao ny karaman'io rehefa kelikely dia isy problème koa fa sanatria io SMGT io tsy eo amin'le hoe tsy haitsika zany hoe inona zany mahatonga an'izany zavatra zany fa ny fantatritsika dia hoe lazaina fa ny commune tsy manam-bola dia mila manangana société hafa izay manam-bola ny commune dia izay mahatonga azy manangana ny SMGT, SMDI, SMA ary en même temps tsy misy mangarara tanteraka izany zavatra izany. Ny problème antsika ny anahy manokana dia ny volan'ny commune ny volan'ny CNAPS izay nindramin'ny commune nomena ny SMGT ary il s'avère hoe le SMGT dia orinasa société anonyme avec conseil d'administration dia ny ao anatiny société SMDI société municipale de inandray moa ty le D teo raha koa izy ty lason de développement et d'investissement zay zany le SMDI société municipale d'assainissement société municipale pour le développement et l'investissement zay zany le SMDI. Ny zavatra niresahako foana dia hoe nahoana moa zany nomeny CNAPS vola io SMGT io. Ny zavatra no tenen'ny Clémence nanampy an'izany teniko izany dia hoe tsy nandalo ny conseil municipal ny fanapahan-kevitra izay nanomezana ny volan'ny SMGT io. Ary ohatr'izay koa dia hitantsika fa misy contrat anankiroa entre ny CUA sy ny SMGT. Tao anatin'ny document izay navoakanay tamin'ny faran'ny herinandro dia milaza fa tokony
i coïncide zany hoe hitovy amin'ny mandany mera ny findramana vola amin'ny SMGT ary voalaza fa 5 taona ny contrat ny SMGT sy ny CUA zany rehetrarehetra zany tsisy mikolle de eo zany le mahatonga ny filazana hoe misy fisolokiana ataon'ity mairana Antananarivo ty amin'ny volany KNAPS io am'izao tsika miteny zao de misafotofoto tanteraka ny ao amin'ny KNAPS ao miezaka manao izay ametrahana faran'zaingany DG par intérim sy ny rehetrarehetra eo anelanelan'izay ataony zareo ona moa zany ohatrany hoe averivereny zareo reo mpiasan'ny KNAPS izay mitaky tsy mitsahatra mitaky isan'andro ahoana ny fandehany ny fampiasam-bola tao satria ireny zavatra nampigadrany tsy nampigadra moa zany reny na nenjehana ny Jojo sy ny namany reny na de no afana no fisalasalana ary zareo dia mbola tokony anaovany fitsarana ina moa ty fanadiadiana satria ny fitsarana ny Jojo no tapitra fa ry Jojo mitory kosa no reny zavatra hitan'zareo tao amin'ny KNAPS reny de mbola tsy misokatra ny fanadiadiana am'izao akoatra ny raharaha izay mahavoatazona ny DG ny KNAPS de ny tany eny Ambatobe ny mikasika ny vola izay zaraina atao donation mbola tsisy enquête mikasika ny vola izay nomena ny SMGT mbola tsisy enquête mikasika an'ireo fampiasana vola amina investissement am'ireo bâtiment am'ireo fividanana ambulance automobile tsy haiko tsony moa izay fomba nanazavan'zareo anazy ireny zany no nitakiany mpiasa ary nitakianay koa audit atao faran'zaingana amin'ny KNAPS hatram'izao anefa de mbola tsisy zany zavatra zany de iza zany tehiteny hoe niantso anareo zay tamin'ny sabotsy niantso anareo Clémence anotrinazy amin'ny fitakiana isan-karazany eo amin'ny eo anivon'ny mairie de ny fitakiana ny fanasorana ny maire na eny Andriatsitohaina ny fitakiana ihany koa ny nataony SMA izay tsy tsy voalony karamany hatram'izao ny fitakiana ihany koa ny fanajanonana andreo lisansa na taxi moto izay lazaina fa mampidi-doza ary indrindra concurrence déloyale ho an'ny lisansa na taxi mahagaga nefa fa fisamborana avy hatrany no setrin'izany fitariana anao manifestation zany de zao zany tiako tenenina tsy nisy fatiolona tsy nisy naratra tsy nisy fandrobana tamin'io andro sabotsy io nahoana no tonga de nosamborina i Clémence io zany de tiana hoe ahoana moa zany de couragena fotsiny ny olona rehefa hoe manao hetsika de tonga de hoe sambory ihany io de borikeny resaka matahotra daholo mpanaraka azy zany efa tehiteny aminareo ny firaisan-kina ireriany no ery rehefa mirahina ny malagasy de tsy sahanjareo ny misambosambotra olona ohatrin'io ary hitantsika tamin'iny andro sabotsy iny fa maro be mihitsy ny levée de bouclier avy hatrany vatany vaovao sambotra Clémence de na de amin'ny 6 sasa maraina izy de voasambotra amin'ny 10 ora ny tokony hanomboka ny hetsika vatany vaovao sambotra izy de tsy tonga de naneo firaisan-kina tamin'ny daholo ny malagasy rehetra ny hatramin'ny antoko tima izay nilaza izay moa de tsy miaraka amin'ny anao an'io hetsika io fa rehefa nahita voasambotra izy de tonga de niteny hoe non izay kosa tsy manaiky an'io ary izay de miray fo tanteraka aminy mitaky ny famotsorana anazy avy hatrany ireo antoko sy atokon'olona vondron'olona syndicat rehetrarehetra izay niara-nitaky an'izany de nampiseho firaisan-kina fa saingy zao
izay firaisan-kina zay mila tazomitsika. Vitsy ny olona zay nasa tonga teny fiadanana tamin'io andro io, fa naninona fa taiza daholo nareo. Za tamin'io andro io naniraka olona teny mba hanaraka ny Clémence jusqu'à trao anatin'ny enquête. Nisy olona zay niranay ny andro ty ivelany nijery aiza ny olona. Fa naninona re nareo ry malagasy navelanareo rery tao afiadanana tao Clémence. Natahotra ve nareo hoe soa ianareo koa voasambotra dia hiditra iaraka aminy tao. Marina fa samy matahotra daholo, fa izay lazaiko izay hoe io firaisan-kina io ihany no hery hoentinareo miady ianareo milaza hoe zay matahotra dia miteny hoe isika rehetra re mila mirahina. Io firaisan-kina io ihany no ahafahana miady amin'ny hery famoretana. Rehefa mirahina ny olona dia tsy sahan'ny fanjakana ny tifitra na andeha andatsa-dra eo. Mety hoe natahotra daholo olona fa tamin'ny voavoasambotra izy, fa izay tahotra izay rehefa miara mirona daholo ny rehetrarehetra dia afaka ny tahotra. Fa iverinareo fa tsy natahotra moa zany madama kely Clémence inona andeha voasambotra tany, hitantsika tsara ny fomba nisamborana anazy, tonga dia gendarme tsy haiko anankiroa sa telo miara-mibata anazy ohatran'ireny ina moa entana maivana kely ny batan'zareo anazy ny taritaritana tonga dia ny anaty tomobile. Fa maninona re nareo no tsy nanaraka anazy tany fiadanana. Gaga. Heureusement, araka ny teneniko, betsaka ny pression nahazo an'io fitondrana io dia namoaka azy avy hatrany ny hariva ny andro. Fa na izany aza mila antsika malagasy mirahina. Sa ve nareo mieritreritra hoe any Clémence rery io, problème any Clémence rery io. Zany miteny aminareo fa io volan'ny knapsy io raha lany eo ohatrin'ny paiso akady io dia ao anatin'ny 30 taona mahery ianareo rehetrarehetra ao anatin'ny secteur privé io dia vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Zay dia teneniko. Tsy inona ary nataonareo ampio izay madame faniry soa mba ampindra mo vola zay mba omeo vola zay ampiasaina. Zay no andeha ataonareo. Zany tsy manana vola ho zaraina aminareo Zany raha mbola tsy eo amin'ny fitondrana tsy afaka andeha amorona asa ho anareo Za tsy mpandraharaha akory ny asako, tsy mamorona asa ny ataoko, fa ny anahy mpanao politika. Zany hoe mpanohitra no asako ao anatin'izay politika zay. Ary ny mampanohitra anay dia milaza amin'ny nareo vahoaka hoe ireto ny lalana tokony andehanan'ny vahoaka ary ireto ny tsy mety ataon'ny fitondrana. Fa io zany tsika malagasy tsy maintsy mandray an-tanana ny hoavintsika tsirairay. Tsy misy miteny aminareo hoe andao ialao ny asanareo sy ny vady aman-janakareo sy ny fiainanareo dia andao hitokona eto lava reny isan'andro mandra-pirodana ny fitondrana io. Andro anankiray ny nangatana taminareo mba iarahana mitaky hoe ho an'izay mpandolatsakemboka ao amin'ny knapsy, ho an'izay mpandray retraite na manana ray aman-dreny mandray retraite, ho an'izay mahita ny tsy fetezana amin'io fitantanana ataon'ny fitondrana, ataon'ny commune io, ataon'ny knapsa io. Izany rehetrarehetra izany no niantsonanareo. Ary ataoko gamba tsisy raha mandrika teo, tsy nisy korotana teo, tsy nisy vakitrano teo, kanefa dia nisitriky belona daholo ny olona rehetrarehetra. Dia raha ohatran'izany foana no ataontsika dia tsy zavatra hiova mihitsy ao Madagasikara. Heureusement navoaka an'zareo i Clémence rehefa tratrany pression marobe izy, fa les pressions populaires mihitsy no nandrasana tamintsika. Les pressions an'le vahoaka tezitra, les pressions any vahoaka
efa vonina hoe okizay le fanararota-pahefana le vahoaka hoe indigné révolté zay no nandrasana tamitsika fa aizinareo tena hoe very amintsika malagasy ve zany reto ny atao hoe fasahina ny courage ny firaisan-kina fa tsika zany miatratra hoe tolorana fotsiny ao an-trano ao tiany retiretinao tiany volanjazanao tiany izao anao tiany asa ho anao non tsy zany tsy maintsy isika il faut que nous prenons notre courage à deux mains jerevy madama kely Clémence io efianareo fa tsy matahotra moa izy efianareo fa mazoto moa izy amin'ny andro weekend ity fa maninona nandeha satria fandresen-dahatra faresena lahatra zay natonga azy nandeha efa nisy pitarika teo ianareo milaza foana miandro pitarika nisy pitarika teo nahoanareo ny tsy nanaraka excuse fotsiny zany le hoe tsisy pitarika ko midina ianao aty Madagasikara madame Fanirso matahotra zay natahotra inona re nareo teo nisy tafondro ve teo nisy maramila ny tifitra ve teo nisy olana ratra ve teo tsisy an'izany rehetrarehetra zany fa tonga de niara-miparitaka daholo de zao koa nisy olona namadika tao zay koa zany de teneniko za efa miteny foana reo olona mody mpanohitra reo olona mody manohitra nefa nakaiky fitondranareo mbola tsy hanonona anarana zao fa izahay zany zao efa mahafantatra hoe iza ireo olo reo mody manohitra izy nefa mpikaramanady ary tsika rehetra malala hoe izy ireo olo reo mody manohitra izy mody hoe zao kanefa izy ty ihany no manome information hoe etsy amin'itsy toeran'itsy i Clémence am'izao tsy haintsika na efa misy inona moa zany efa misy localisation le telefonan'le olona telefonan'i Clémence de rehefa natsony ty olona ty fa aiza ho aiza ianao zao 2 minitra après tonga de voasambotra Clémence fifandrifian-javatra ve zany sa hoe le olona no na plaza hoe ery misy azy mbola andeha ny tantara samy ho tsarain'ny asany eo fa de miteny aminareo aho efa fantatray hoe izy ireo olo reo mbola miandry confirmation faraparany azy efa afaka moka an'le anarany satria sao de ampisy polémika eto koa fa efa fantapatatsika ihany reny olona le hoe mody manohitra reny de rehefa aveo izy miseho hoe manana information nananay amin'ny fitondrana fa ka izy reto olona akaiky fitondrana ihany ohatr'izay koa reo olona milaza hoe mpiasan'ny droit de l'homme ex-mpiasan'ny banky ex-mpiasan'ny organisme international zao hoe rehefa tena tonga ny tokotokoa tsy takorin'izy hoe iny fa nandeha niaro ny zon'olombelona ny zon'ny Clémence amin'ny maha olombelona anazy tsy takory za zany eto de mahay mametsiny satria za nataty amin'ny 12 000 km/h nanao zay rehetrarehetra vitako ary mahafantatra an'izany tsara ny olona izay ny antefany izay nataonay fa tsy hoe kory hoe za ty amin'ny 12 000 km de treretinareo tsy miaraka aminareo de tsy mahavita ninina fa io Clémence io tsy nivoaka io raha tsy ny zavatra nataonay tatino nampivoaka anazy okizay azava ary atreto efa indrozay ny olona izay nataonay izay iarovana ireo olona izay miara-miasa aminay mba tsy ho voagadra
Ka za mitenareo hoe enao madama any 12 000 kilomètre any tsy maninona fa io ny pirofo dia ny vavolombelona mpiasa ny banky tsy ny gadra ary tsy condamné akory ireo mpiasan'ny CNAPS izay nenjehan'ny fanjakana nenjehan'ny ny fitsarana ohatr'izay koa Clémence tsy nitazomina garde à vue izy ary tsy nogadrana tsy déféré au parquet fa ianareo kosa re malagasy efa manomboka izahay zao mandefa zay olona hitarika anareo maninonareo mbola mianahana miandry an' Jesosy nareo hidina avy any an-danitra zay hitarika anareo zay nareo vao andeha sa hoe ianareo angina sady tsy hetsika ohatranareo fa ry faniry sosy Clémence hiady ho anareo kaky nareo nanina tsy nitenitsony tamin'ny sabotsy tamin'ny lahady tamin'ny alatsinainy zao avy teny satria mbola sorena mbola tezitra mbola nalahelo da aleko aloha mangina kely fa saingy ny fotoana mandeha de mandeha de tsy maintsy mandray fitenenana zao après midi zao ilazako anareo an'izay zavatra zay ka izao mbola mitoy ny zavatra ataon'ny ito fitondrana ito amin'ny fomba mamoetra ataontsika hoe mampafahity an'io Madagasikara io de zahay de tsy maintsy miteny araky ny lazaiko hoe amin'ny mampanohitra politika anay tsy azo avela amin'izao anao saim-patany ny fitondrana fa satria ny vahoaka ny potika de zay mahatonga anay tsy maintsy mandray fitenenana fa zay tsy afaka nanao avelao eo de ataovy eo de zay ataony eo fa za kosa re miteny aminareo malagasy io avereno amintsika ny fasahiana avereno amintsika ny fieritreretana lavitra hoe raha miady androany raha androany ako no mandeha mandray arak'izay teneniko zay mamerina ny zany atao hoe courage zany mamerina zany firaisakiny zany de mety ampiova zavatra ny firaisantsika rehetrarehetra satria ny goutte d'eau tsirairay tak reny no mahatonga ny erikerika une goutte deux gouttes de lasa erikerika de ny erikerika mikambakambana no mahatondra drano zay ny afatra tiako tenenanareo mikasika an'iny mandritra ny herinandro ity za mbola iresaka ary mbola iverenako ny affaire ina moa ty ACM izay hitantsika tsara io fa fahity ny ACM au bord de la faillite ozy izy ny ministre ny transport mandraky tiany androany mbola tsisy fepetrany raisiny miandrinina raha pitso manome fotoana anareo mikasika an'izay resaka ACM zay sy ny volaniditra tao ahitanareo hoe ahoana moa no afahitan'izany ACM zany raha zany vola zany no tokony niditra tao zay ara fa miona aminareo dans 5 minutes dans 10 minutes iresaka momba ny Hermade indray tsika zay efa mandra-piona daholo de mandra-piresaka rehefa aveo indray